Ampihavana ndray toko klasy tokovavy ny tsidiana ny tokatranonao amin'izao takarivan'ny alarobia fa 12 ny volana oktobra 2024 izao. Asaina ampihavana ianao anaraka hatrany ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany eto amin'ny fahitalavitra MATV. Avy hatrany arsika dia hiditra amin'ireo andindim-baovao. Nandray ny asa mafilohan'ny filan-kevitra fampihavanana Malagasy Maka ALphonse. Notontosaina androany ny famindram-pahefana teo aminy sy ny jeneraly Rabotoarison Sylvain filohan'ny FFM. Ny akon'izay vaovao izay no tateriny vola ravoavy sy Rabotoarison. Asa masina ny fampihavanana ary mila ny fandraisana anjarany rehetra hoy ny filovavaon'ny CFM Maka ALphonse nandritry ny famindram-pahefana teo aminy sy ny jeneraly Rabotoarison Sylvain filohan'ny FFM nanao antsoava amin'ny hervelona eto amin'ny fireneny Maka ALphonse iara-iasa ary anometanana amin'ny fampihavanana ka ny sy ny fitoniana politika sy sosialy no fanambo ho an'ny conseil fampihavanana Malagasy. Tanjona iraisana dia ny fahatoniana ara-politika, fandrosoana ara-ekonomika ary fahatoniana ara-sosialy. Ka rehefa nivory ny boromahatra dia namaripapitra ny ataontsika hoe lahara-pahamehana. Anisan'ny zany, anisan'ny hoaho dia ny fahampahafantarana ny mpiray tanindrazana ny lalàna mifehy ny fampihavanam-pirenena. Satria ny fampihavanam-pirenena dia fa politika mpanjakana eto amintsika. Ka noho izany mila ampahafantarana an'izany ny vahoaka rehetra, ny mpitondra manomboka aty amin'ny andrenivohitra, ny mpitondra any amin'ny faritra rehetra any, mila mahalala an'izay mba voalohany indrindra hahafantarana an'izany hoe inona ny latsika ny an'ity fampihavanam-pirenena ity. Sanatria tsy haitraitra fa tena ilain'ny firenentsika izy ity. Io koa dia tsy maintsy hoentina any amin'ny base satria miainga avy any fotony ny fampihavanam-pirenena. Hitondra fanadihadiana mikasika ny olana ara-sosialy samihafa ao anatin'ny asan-dahalo sy ny fitsaram-bahoaka ny CFM. Ny fampihavanam-pirenena tsy midika fa misy ny tsy maty manota. Raha ny asan-dahalo amin'ny asan-dahalo dia misy rafi-panjakana manao an'izany hiady amin'ny asan-dahalo. Fa ny zahay kosa dia mahita fa jery fa anisan'ny miteraka olana goavana eto amin'ny firenena ny tsy fandriam-pahalemana. Fantarina inona ny antony io. Moa ve misy olana ara-sosialy, misy olana ara-ekonomika, misy olana ara-politika. Ho jerena zany rehetrarehetra zany ka hitondrana hoe zahay moa dia afaka manao recommandation eo amin'ny exécutif manatanteraka. Nizotra tao anatin'ny firalahiana tanteraka ny famindram-pahefana teo amin'ny filohan'ny CFM sy ny filohan'ny FFM teo aloha.